Androany zany sika anadiady ny momba ny afera namonona any rasazy narindra izay ben'ny tanàna lany tao amin'ny distrikany Ambatofinandrahana niamafy ary tena niasarotra ny afera satria de voaroiroy tao koa zany ny anadahany rasazy narindra itsito moa zany ny fomba iatsovan'ny zareo azy enjana de enjana ho an'ireny mpianakaviana ny zavatra ohatran'izany ka mareny mpianakaviana no itenenako eto amin'ny maha olom-pirenena ihany koa zany izay mijery ny zava-misy enjana de enjana satria sady maty ny zanaka no nigadra ny zanakalahy tao anatin'ilay afera mipetraha amin'ny plasin'ilay vehivavy enjana de enjana zany ny zavatra manjo an'io renim-pianakaviana io amin'izao fotoana izao ny tenako tsy manana dossier fa izay zavatra atolotra ao amin'ny internet sy ny vaovao no analizeko adiadiko araky ny fomba fijery tsy mitanila ary ny esprit d'analyse ny zavatra kely mba nianarana entina manadiady ny zava-misy amin'ny fiarahamonina sy ny fiainana andavanandro misy zavatra tena mampiahiahy zany ao ambadik'io tantara io satria ny voalaza zany dia misy olona amin'ny ampolony maro zany no voaroiroy ao anatin'ilay tantara de voaroiroy tao koa zany ny anadahiny rasazy narindra misy zavatra be dia be zany no tsy mazava ao ambadiky izay tantara rehetra izay satria voalohany indrindra nahoana no tsy nitononona zany ny anaran'ireo olona hafa voaroiroy fa nahoana zany no hoe ny anadahany ihany no voatonona ny anarany izay aloha zany fanontaniana mipetraka anjaran'ny mpitsara sy ny mpanao fanadiadiana zany no manana an'ireo karazana pirofo rehetra izay hitany zany matoa izy zany aloha miteny zavatra de misy pirofo zany hitany manapirofo an'izay karazana fiampangana rehetra izay voalazan'izay zany manana droit ny olona rehetra izay hoe mbola ao anatin'ny suspicion zany no hoe tsy holazaina ny anarany mampametram-panontaniana nefa hoe nahoana no tonga de ny anaran'ny anadahany no tonga de naelakelaka zany eranio ny zavatra zany tsy mazava zany ao ambadika izay zavatra rehetra izay moa ve misy olona izany hoe tena te hanaisotra azy mianakavy zany tamin'io hoe fitondrana ny mairie ao amin'io toerana nahalany andratompoko vavy io satria raha ny ohatrany hoe fijeriko zany de tena rehefa niteny zany ny anadahany hoe isolo satria ny anina moa zany ny rainy zany efa teo de avy eo zany ohatrany hoe nisy resaka fahafatesana misy suspicion na fanosaviana zany ohatraohatran'izay zany no tena
fandehan'ilay tantara de ny zanany vavy zany a rasazina rindra zany a no nisolo azy de iny moa zany a hoe maty ny vonoina tamin'ny fomba feno abibiana iny zany a rasazina rindra. Mbola ny teny koa zany a ny anadahiny fa isolo any rasazina rindra nefa izy zany a efa nitendreny rasazina rindra hoe conseiller zany. Mampieritreritra daholo maty zany zavatra rehetrarehetra izany. Efa nitendrenao conseiller ve ilay anadahiny dia mbola manana eritreritra ve ny hoe andeha amono ny anabaviny. Nefa rehefa tena tao angeny compte zany a de hoe efa mba hanazy mianakavy zany ny ilay toerana zany. Rehefa tena hoe zohina de inona nefa zany a ny intérêt ny anadahiny hoe amono ny anabaviny izay nahazo ny toerana ny be ny tanàna. Tsy anjarako moa zany aloha ny andeha ilaza ny hoe marina ve sa tsy marina fa ny anadahiny no namono azy. Tsy anjarako zay satria za tsy manana dossier momban'izay fa ny zava-misy no adiadiko zany. Moa ve teo amin'ny izy prêt-à-pot nisy karazana ohatrany hoe fifandrafirafesana ve na concurrence azahoana an'ilay toerana. Ny reniny zany a efa nilaza fa hoe ankizy mifankatia reo. Tena tsy misy mihitsy zany a ny hoe resaka soupçon na hoe fifamonoana zany a tamin'ireo zanany. Renim-pianakaviana moa izy miteny an'izay zavatra zay a, miteny ny zavatra hitany izy a, miteny ny sentiment amin'ny mahareny azy izy zany. Tsy zato isan-jato nefany de ilaza koa isika fa hoe izay no marina satria amin'ny mahafondreny zany a de izay ny fomba fahitany ny zanany. Fa ny zanany ny fifandraisan'ny ny prêt-à-pot zany a no milaza n'izay zavatra zay hoe izay marina ve ny tena fifandraisana misy satria mety misy koa ny resaka concurrence amin'ny samy prêt-à-pot. Tsisy pirofo nefa ny momban'izay. Tsisy pirofo ny momban'izay hoe mety ho concurrence nipetraka tamin'ny izy mianadahy izay. Fa ny any amin'ny fitsarana no mety manana pirofo amin'ilay meurtre zany. Izay hoe tsy hidirako eto le izy satria tsy ananako, tsy hitako. Fa efa manam-pahaizana ny any amin'ny fitsarana, manam-pahaizana ny amin'ny hoe fikatsahana ny pirofo. Ka asa mety misy zavatra hitany ngamba zany satria ohatrany hoe reko tamin'ny fandaharana izany no hoe misy karazana SMS ny fandefasan'ny ny olona naniraka sy ny hoe SMS milaza ny resaka programa amin'ilay meurtre zany. Zay zany moa ny voalaza ato amin'ny vaovao ato amin'ny internet. Fa mampalahelo de mampalahelo zany zavatra rehetrarehetra izany. Mampametra-panontaniana. Aiza ny tena marina? Moa ve resaka manipulation ny hoe angamba mety misy olona koa zany a mety hoe tena te aleo monina an'ilay fianakaviana koa ngambany ao amin'ilay tanàna. Angamba hoaho satria arakaraky ny zavatra hita eo moa zany a ny vaovao eny eo no anaovana karazana analyse zany. De mety ve
nanao karazana manipulation ve ilay olona te androka teo zany hoe mamorona document ve itenenana fa hoe ny anadany no namono ny rasage narindra fantanina mipetraka daholo zany zavatra rehetrarehetra izany izay hoe saribaliana zany fa izay manana ny pirofo angamba zany no afaka ilaza bebe kokoa ngambany ny zavatra rehetra izay misy fa efa mpitsara goavana de goavana moa zany ny laza ny versiony ny laza fa nahita pirofo fa lay pirofo aloha zany tsy nilazaina hoe izao marina lay pirofo hita fa nilazaina fotsiny hoe zany hoe tafiditra tao ny anadany rasage narindra nefa ny olona sasany izay voarohirohy zany tsy nilazaina ny anarany de izay zavatra rehetrarehetra izay zany no mampametram-panontaniana amin'ilay hoe afera nafatesan'ny rasage narindra malasa fisainana efa lasa lavitra be zany sika malagasy amin'ilay resaka hoe meurtre sy ny resaka mafia ao ambadika satria miodikodina manodidina ny fisian'ilay arenakibony tany ao amin'ilay toerana zany mantsy izao zavatra rehetrarehetra izao ka raha ny fahitako azy zany dia maro zany ny tetazona an'ilay plasin'ny ben'ny tanàna mba hahafahany mifehy ny arenakibony tany zany ao amin'io toeran'io nampieritreritra satria zay zany no hita mibaribary zany izay aferan'ny resaka rasage narindra izay fefa maro dia maro zany ny amin'ny fianakaviana malagasy no misy resaka fifamonoana no ny resaka conflit d'intérêt resaka fifandovana resaka fananatany efa maro de maro zany ao Madagasikara izay karazana korotana izay ny fianakaviana mifamono na amin'ny fomba akolaka izany fifanampoizinana na amin'ny fomba direkta izany inona daholy no mahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra izany ny aloha dia ny faverimberiko eto foana ny resaka fahatrana mampitombo hevitra mampitsiry hevitra mahatonga ny sy fifankatiavana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fianakaviana mahatonga ny fifandrafesana eo amin'ny fiarahamonina ny resaka fahatrana tsy afaka ilaza aloha isika hoe de tsy misy resaka fifandrafesana ve aty amin'ny tany manan-karena eny misy tsy misy fifamonoana ve amin'ny resaka conflit d'intérêt misy tsy misy resaka fifandrafesana ve sy ny resaka violence ao amin'ny tokantrano misy saingy ny mampiavaka azy de ny hoe taloha zany zavatra zany tsy nisy firy tao Madagasikara ny karazana meurtre tombokatsy ny attaque à main armée ny fifamonoana ao amin'ny samy mpianakavy taloha zany tsy de mba nisy tsy de mety nisy ihany angambany fa tsy de mba nisy firy fa amin'izao fotoana izao zany de tena efa miparitaka ary efa karazany ataontsika hoe zany hoe banalisena zany eo amin'ny fiarahamonina
izay karazana korotana rehetra izay. Mampatahotra dia mampatahotra ny fiarahamonitsika malagasy satria ny tena nampiavaka antsika anie dia ny fihavanana e. Amin'izao fotoana izao nefa dia efa mifamono ny mpianakavy. Mampieritreritra satria raha tsy fakafakaina amin'ny resaka maha-olombelona, ny toetetran'ny olombelona, inona ny filàna fototra ao amin'ny olombelona, rehefa tsy miainga amin'izay isika mianakavy dia mbola ho lavitra ny fampandrosoana. Ny fampandrosoana nge eo ny materialy, fa ny olombelona ny mampihodina ny sosiete, ny olombelona ny mampihodina ny orinasa, mampihodina ny asa rehetra, na asa mpanjakana na asa any amin'ny privé. Ny olombelona daholo ny mampihodina n'izay zavatra rehetrarehetra izay, ny fiainam-pianakaviana, ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny, ny fitaizana. Olombelona daholo no mikirakira an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka raha vao mikorotana ny olombelona dia sisy andeha amin'ny laony ny zavatra rehetrarehetra. Fahafatesana tsikelikely izany no hoatrehana amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Maginy fotsiny izany, manampitosika ao anatin'izany ny fidiran'ny zava-mahadomelona mahery vaika, ny tsato-kantsy sy ny violence rehetrarehetra amin'ny endriny maro samihafa hita ao amin'ny sosiete, izay hoe zavatra tsy fahita firy zany tamin'ny malagasy. Maty tsikelikely ny olombelona, ny malagasy, raha ohatra ka tsy asiantsika maso aingana dia aingana, hitadiavana vahaolana aingana dia aingana io karazana olana mipetraka amin'ny sosiete malagasy io. Tsy asiako resaka lava zany ny momba ny fahafatesan'ny rasazy narindra. Sarotra dia sarotra io, ary ny tena domok'otrika mety tsy ho hita, mihitsy ny tena domok'otrika, fa ireo izay hoe tratram-bodiondry soupçonné zany, izay zany no tratra aloha amin'izao fotoana izao. Ratsy adiadiana diany mialoha io zavatra io, soroana diany mialoha io zavatra io, dia hitohy ny tsy fandriam-pahalemana inona ny ahazo ny taranaka faramadimby. Dia toy izay no azo natolotra anao an'io. Manaova abonnement ao amin'izany Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.